Ampifaliana aloha iarabanantsika ry havana no nahatratra ny Pasika taona valo ambin'ny folo amby roa arivo ny mpitandrina mivady sy ny kristianina rehetra eto amin'ny FJKM Québec eto Canada dia miarahaba antsika rehetra nahatratra an'izany fety mpiravoravoana fetin'ny famonjena izany dia hitondra famonjena ho antsika tsirairay avy isan-tokantrano isam-batan'olona ny Pasika amin'ity taona valo ambin'ny folo amby roa arivo ity. Dia fifaliana ho anay hatrany ny ifandray aminao amin'ny alalan'ny site web ny fiangonana sy ny page Facebook ny fiangonana ihany koa eto amin'ny FJKM Québec Canada. Dia ny tenin'Andriamanitra izay atolotra ianareo dia ilay tenin'Andriamanitra manao hoe fahavoavono Kristy Pasika ho antsika, izany hoe namono ny fahotantsika rehetra mba hananantsika fiainam-baovao amin'ny ho avy.